Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Satana fahavalon' Jesosy Tompo. Tapany faharoa. Jesosy no mpandresy. Mahirantsaina sy fetsy i Satana. Aza tsy nitsinoavina mihitsy. Ny devoly dia tsy olona tamin'ireny anganongano ireny. Voalaza ao amin'ny Baiboly fa mandehandeha toy ny liona mierina izy, mitady izay harapany. Tsy neveriko mihitsy hoe tena nisy tokoa izy io. Izy no fahavalon'Andriamanitra izay manao ny zavatra rehetra hanakanana antsika tsy ino an'Andriamanitra. Tadidinao ve ny paikady ny laharana voalohany? Mamafy ny fisalasalana sy ny tsy fahatokinan'Andriamanitra izy. Mila malina tsara mahafantatra ny fomba anaovana izany aminao. Aza milatsaka amin'io fandrikio. Angatao ny Tompo Jesosy hiaro anao, satria nandresy ny devoly izy. Ny zanak'Andriamanitra no lasibatra tiany indrindra. Tena te hisakana an' Jesosy tsy ho faty teo amin'ny hazo fijaliana ho antsika ny devoly. Te hanaisotra antsika tsy hanana fiainana mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra izy. Izany ny antony nanafiany azy. Raha zanak'Andriamanitra ianao, dia ovay mofo reto vato reto. Ary raha zanak'Andriamanitra ianao, dia mitsambikana avy eny amin'ny tapon'ny telopolo, fa Andriamanitra ny sambotra anao. Jesosy ny mpandresy. Tsy nila nanam-porofo tamin'ny devoly izy fa tena zanak'Andriamanitra tokoa. Taorian'izay dia nampiasa ny paikady laharana faharoa ny fahavalo. Nanao fampanantenana lehibe izy. Omeko anareo ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao. Raha ekohako eo anatrehako ianao sy hivavaka amiko. Mandehana ry Satana. Fa voasoratra ao amin'ny Baiboly hoe ny Tompo Andriamanitra ao ny ankofanao, ary izy irery ihany no ivavahanao. Jesosy ny mpandresy. Fehezanteny iray monja no lazainy dia tsy maintsy nandositra ny devoly. Jesosy ny mpandresy. Izany no mahatonga ny devoly hakahala azy. Rehefa teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia nampiasa ny fomba fiadiny afarany ny fahavalo. Raha zanak'Andriamanitra marina ianao, midina hiala amin'ny hazo fijaliana. Raha nanao izany Jesosy dia ho very mandrakizay isika. Noho izany, tsy misy ny famelan-keloka ho antsika. Mety tsy misy ihany koa fiainana mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra. Naharitra nefa Jesosy. Izy no mpandresy. Resiny teo amin'ny hazo fijaliana avokoa ny ota sy ny fahafatesana ary ny devoly mihitsy. Profon'izany ny nitsanganany tamin'ny maty. Rehefa mino an Jesosy ianao, dia ho eo anilan'ny mpandresy. Aza matahotra satria Jesosy Kristy ny mpandresy. Aza diny mihitsy ny mitodika aminy. Mivavaha aminy fa hiaro anao izy. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny Tompo daholo. Nanolotra ny tantara zokomy.